Tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina, ampifaliana trany no iarabako atsika tsara avy amizao andro natokana ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana aty Afrika izao. Roapolo taona ny fitsaboana nentim-paharazana aty Afrika mantsy no ankalazaina ankehitriny, nanomboka tamin'ny taona 2010 ka nahatratra ny taona 2020 ankehitriny. Ary ny lohateny lehibe izay napetraka dia ny hoe ireo ezaka efa vita teo anivon'ny firenena tsirairay avy. Ampanjevina antsika fa ny atao hoe fitsaboana nentim-paharazana dia fitambaran'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao izay mifototra amin'ny traikefa ifandovan'ny taranaka amin'ny fandimby, ary ampiasaina zany mba amantarana, hisoroana, hitsaboana ny tsy fahatombanana rehetra ara-batana, ara-tsaina sy ara-piarahamonina, sy ahafahana koa miaro amin'ny aretina na manamaivana sy manasitrana ny fangirifirina sy ny fanaimpiainana. Tsara ihany no anambarantsika hoe ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana dia izay olona eken'ny mpiarabelona aminy ho nandova fahaizana mampalalana, hitsaboana ary manatalenta koa anao ny asa fitsaboana nentim-paharazana. Zany fitsaboana nentim-paharazana zany dia tokony hisitraka an'izany ny vahoaka malagasy, ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa sy ny fikambanana maneran-tany misahana ny fahasalamana dia manana andraikitra goavana ho amin'ny fampivoarana ity fomba fitsaboana ity, ary atao manara-penitra izany mba azahoana mampiroborobo ny fitrandrahana ny zava-maniry sy ny akora voajanahary samihafa mba ho lasa hitondra fahasalamana. Araka ny lohahevitra moa izay efa nambarako teo dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa nankatoa ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara tamin'ny taona 2007, ary miezaka manome lanja, azo lazaina hoe manao lahara-pahamehana mihitsy ny fitrandrahana ny fitsaboana nentim-paharazana, zay azo lazaina ankehitriny fa anisan'ireo antoka mampivoatra sy mampandroso ny fiarahamonina sy ny toekareny Madagasikara. Amin'izao fotoana zao mantsy dia miisa 70 eo fanafody nentim-paharazana no atsaraina ary efa ampiasaintsika eto Madagasikara izany. Vita voatra araka ny fenitra iraisam-pirenena ireo fanafody nentim-paharazana no atsaraina ireo, ary izany dia natao mba hoentintsika manatsara ty fomba fitsaboana ity. Ary eto anefa dia hitantsika ihany fa na dia eo ary lay fanajana ny kalitao dia misy ihany no mety tsy hanaraka an'izany, ary eto ny sariana an'izy ireny zany fa mampidi-dozany raha tsy manaraka ny fenitra ny fanaovana ireny fanafody ireny. Ka dia eto mitodika amintsika rehetra, raha tsy nahazoana lalana ohatra dia aoka mba tsy hividy, tsy hampiasa ireny fanafody ireny tsika, fa ao kosa ireo efa nahazoana lalana ary atsika ankehitriny dia mandala izany ny malagasy, nentintsika hoentina miaro ny malagasy, ary ao anatin'izany dia efa tolorako fisaorana sahady ny fikambanana maneran-tany zay mandamina an'izany, ary ny Afrika dia voakasika an'izany fandaminana zany. Ao koa ireo mpiara-miombina antoka ao anatin'izany fisaorana zany
zay tsy mitsahatra manoana sy mikaroka ny fomba natsarana sy ampanarahampenitra ny fitsaboana netimpaharazana eto amintsika. Voaingany isika dia hitatsika fa manana traikefa tsika malagasy amin'ny famokarana fanafody miainga amin'ny zava-maniry ary mafeno ny fepetra azahoana mamoaka izany mba ho ampiasain'ny malagasy. Tsy laza tsika ohatra afa-tsy efa niainantsika zany zao tanatin'ity ady amin'ity coronavirus ity dia misy lay CVO zay novokarintsika malagasy ary nampiasaintsika izany. Marina fa ao koa ireo fanafody maro samihafa zay nampiasaintsika miaraka mba hahita mibokatso ho an'ny fahasalaman'ny malagasy. Koa ankehitriny ary dia manararaotra foana moa amin'izao vanim-potoana manokana izao nefa midina ny tany ireo azony tsy mikaretika vaovao amin'ny coronavirus eto Madagasikara. Zany nefa dia tsy midika hoe raviravin-tanana isika fa andao isika anohy ny ady ataotsika mandra-pahazahoantsika ny fandresena tanteraka amin'izany arety mandoza coronavirus izany ka azadino geste barrière naiza misanao isam-batan'olona isam-pianakaviana atsika rehetra ka dia misaotra sy makatelina atsika na zay naharitra ny aino sy nanaraka izao afatra izao. Misaotra tompoko vavy ary makasitraka tompoko lahy.